miampiray indray ny asan'ny général rehefa misotro ronono hoe miaro ny mpitondra sy ny sezany mpanahy zany na tsy zany azadiny fa nanaovana fianianana ho an'ny tanindrazana ary ho an'ny vahoaka sy ny fananana zao ny mahazo ny vahoaka faly venao am'izao ila zalo tsy faly venao am'izao avaveko aminao ny fantaniana azy zao taminao vida ny vahoaka faly tanteraka tafitondran'iza sarotra dia sarotra ny maka-ambavan'ireo mpomba ny fitondrana mpilelaka ny Filoha Andry Rajoelina amin'izao fahoriana mahazo an'ny vahoaka izao hoe tena tsy fahombiazan'ny fitondrana tokoa no mahatonga izao rehetra izao toy ny fatapahan-jiro, tsy fisiany rano, ny tsy fandre-pahalemana, ny tsy fisiana asa, fitotongana ny toe-karena sy ny sisa sy ny sisa. Ohatra azo raisina amin'izany ity fandarana manokana tao amin'ny Kolotv antsoina hoe An-Kitsimpo. Vahiny roa samihafa no nasaina tamin'ity fandarana ity. Ny voalohany Pasteur Edouard Tsarame avy eo amin'ny RMDM, ny faharoa Jeneraly Lumène, Jeneraly efa misotro ronono rano marimarina kokoa, filoha lefitry ny Mapar izay anisany mpisolelaka an'ity fitondrana ny Rajoelina ity. Ivrichard mpanao gazetiny Kolotv kosa no nandrindra n'ity fandarana An-Kitsimpo tamin'ny 20 Oktobra 2024 lasa teo. Nametrahany mpanao gazetiny Kolotv fantaniana tsotra ity Jeneraly Lumène, Jeneraly efa misotro ronono ity makasika ny lesoko ity fitondrana Andry Rajoelina ity manoloana ny fahoriam-bahoaka amin'izao tsy fahafahan'izy ireo mamaly ny filan'ny vahoaka amin'ny olan'ny rano sy ny fatapahan-jiro lavareny. Sarotra dia sarotra tamin'ity kolonel ity no nilaza ny lesoka ity fitondrana Andry Rajoelina ity. Tsy fantatra hoe inona ny antony fa kosa tsy maintsy namaly ihany izy nentiny hodikodina Antsimbosavaratra ny pieno an'ity fandarana ity. Tsy maintsy nampafantariny fa mpomba fitondrana izy ary nasehony mihitsy fa hiaro ny fitondrana Andry Rajoelina sy ny sezany no antom-pisiny amin'izao fotoana ny fisotroany ronono izao. Dia izay vao namaly ny fantaniana ankolaka izy fa tsy nivantana. Inona ilay mety lesoko? Ny lesoko dia izao ho an'ilay fitondram-panjakana tohananao ankehitriny io. Ny sa ho fantatra ihany koa aloha zara na tsy ao anatin'ny fitondram-panjakana manao n'ilay fitondram-panjakana. Toerana misy anazy tsisy toerana amin'izao fa ela fatohanako foana io ary mahita antony be da be anoana ny fitondram-panjakana io. Ohatran'izany koa i Pasteur Edouard mahita antony be da be izy 100,000 tsy anoana ny fitondram-panjakana io. Indray andro Ivrichard mananamana manambady. Tamin'ny nanambady izy dia be da be ny fianakaviana no niteny tamina. Inona ty ty avalany vadin'olahy io ty? Dia miverina amin'irany Rocher. Tsy an'lahy io fa anahy. Mahita antony be da be ny itiavany amin'ny vatany. Sasa miteny inona ty itiavana vady fo kely ty nefa izy mahita antony be da be. Ohatran'izay izay sy Pasteur Edouard. Dia iverina ilay fantanianao Rehefa nisisika ihany ny mpanao gazety tamin'ny fantaniana izay napetrany teo aloha dia tsy maintsy nolazainy ihany ity lesoka ny fitondrana Andry Rajoelina ity dia tsy inona izany fa tsy fametrahan'izy ireo barrage hydroélectrique fa kosa tsy ny faranatreo fa tsy maintsy namboamboarina izany. Nilaza izy fa tsy fitondrana Andry Rajoelina irery ihany no tena tompon'io lesoka io fa efa tamin'ny fitondrana ny fandimy teo aloha izany. Izany hoe vokatry ny tsy fahaiza mitanta ny fitondrana teo aloha no mahatonga ny fitondrana Andry Rajoelina izao dia tsy mahita vahaolana mitongana tsy mahavaly ny filan'ny vahoaka. Izany hoe afaka madidio tsara ny fitondrana Andry Rajoelina ankehitriny. Ao amin'ilay jiro lesoka lehibe ny barrage nandekaleka zany tany Ratsira reny nanao an'io financement avy any ivelany dia commandé c'est prévoir ozy itsika na ny miaramila na ninona tsy nana vision zany zay mpitondra fanjakana hatramin'izay hoe hitombo ny filan'ny mponina ka tokony hitady vahaolana kitakitana tsika lafitresaka akaika sy ny sisa. Tsika igny mana potentiel be amin'ny barrage hydroélectrique. Io rano mandeha io akalazainy Pasteur asina barrage io dia manome sady manondraka tanimbary no manome herinaratra. Dia ny fitondrana hatramin'izay zany tsy nieritreritra nefa fitombony isan'izany ihany koa ny fitondrana Rajoelina ve? Fitondrana Rajoelina nge mazava ho azy misy continuité de service ny zavatra tsy vita tany aloha tany nge dia afaka mianjera amin'ny fitondrana Rajoelina fa tsy hoe ny fitondrana Rajoelina ihany nahatonga n'io zavatra io.
vokatra avy any amin'ny efa fitondrana mifandimby to ka zay ne le izy mon général lasa ohatrany miala andraikitra lay fitondrana toan'izao satria izy aloha zany androany no mitondra lay firenena fanjakana mon général tsy miala andraikitra zany kosa izy zany tady vaolana ve izy de miala andraikitra le fomba firesaka ao anatin'ny tady vaolana izy fa milaza zava-misy fotsiny aho hoe io olana io ine tsy vao zao e tampy fitondrana taloha ine efa nisy zany zavatra zany sady ekatra ihany pasteur Edouard manoloana ny fanehoan-kevitra zay nataony ity général efa misotro ronono ity fa hoe iaro ny filohan'ny Rajoelina sy ny sezany no antom-pisiny amin'izao fotoanany fisotroany ronono izao ka tsy maintsy nametra-panontaniana i pasteur Edouard satria ny vahoaka efa mijaly marary amin'izao fatapahan-jiro sy tsy fiziny rano sy ny sisa izao fa ity général ity dia mbola mifikitra ihany miaro ny fotoanam-panjakana izay tsy manam-pahoriana tsy mahalala ny marary ny vahoaka fanontaniana napetraky pasteur Edouard dia zao faly ve ianao amin'izao fahoriany vahoaka izao kofina tsy nahateny ity général nisotro ronono ity ka voatery tsy maintsy fanontaniana ihany no navaliny an'ny pasteur Edouard fa nisy zany mon général zay faly aho izy dadaray zay ary tena faly satria misy généraly natao hiaro ny vahoaka sy ny fananana zay adidy sy andraikitra masina ho an'ny tanindrazana fa eto ndray miampiray indray ny asan'ny général rehefa misotro ronono hoe miaro ny mpitondra sy ny sezany asa daholo zany araka le teneny teo hoe anaty fa tsy anao zy tiako io zay tiako arovana io ka misaotra betsaka mon général fa na izany na tsy zany azadiny fananaovanao fianianana ho an'ny tanindrazana ary ho an'ny vahoaka sy ny fananana zao ny mahazo ny vahoaka faly venao am'izao ilaza zalo tsy faly venao am'izao valiko ny fanontanianao ny vahoaka tsy mahazo fahafapo tanteraka avaveko aminao ny fanontaniana zao taminao vida ny vahoaka faly tanteraka tafitondraniza ianao no ametrahako fatare faly venao ianao natao hiaro ny vahoaka sy ny fananana mon général faly venao am'izao mahazo ny vahoaka zao mbola miaro ny vahoaka hatram'izao mbola miaro ny vahoaka sy ny fananana akoatran'izay a nano fianarana koa ao anatin'ny lalàna anatin'ny statut-ny gendarmerie zany défense de service miaro ny vahoaka sy ny fananana fa miaro ihany koa fitondram-panjakana misy azadino zay eno azadino zay ale fitondram-panjakana misy a sotenany vahoaka satria tsy mety namoaka ny tao am-pony ity général ity dia tsy maintsy nisisika ihany pasteur Edouard manoloana zao fahorim-bahoaka zao nanaiky namoaka ny tao am-pony ihany ity général ity rehefa nafana dia nafana ny ady hevitra ny aiky izy fa mampahory azy sy maharary azy ny manjoan'ny vahoaka ankehitriny zay faly anao tsy faly tanteraka satria tsy afapo zay fotsiny tiako tsy afapo tanteraka ny vahoaka za tsy mila de mamerina aminao mila valy aminao vina ny vahoaka no afapo tanteraka faly mila valy io fotsiny aho taminao hoe rehefa tsy faly anao de isorako anao zany zay pasteur Edouard tiako ny vahoaka fotsiny zay fahoriana mianjata ny vahoaka iny mianjatratsika menakava ena izay fotsiny mon général za fantatro le izy hoa fa le fanontaniako zany tiako atodiko makany amin'ny vahoaka ianao sy lay fitiavanao an'lay fitondrana io ry vahoaka malagasy mon général tsy matahotra zany eo ihany zany rehetra zany fa tsy ekeny ity général ity kosa ny filazana fa tsy mahafantatra ny fahorim-bahoaka ity fitondrana ny Rajoelina ity tsy ekeny zany no porofony tamin'ity fandarana ity fa tena mieno sy mahatsapa ny fahorim-bahoaka ny filohan'ny Rajoelina ohatra ho izy rehefa ny kabary filohan'ny Rajoelina dia nampafantatra ny zavamisy mampafantatra ny olana teo amin'ny Jirama ary nandroso vahaolana toy ny fanaterana rano isaky ny quartier faminona ny bonbonne sy ny sisa ingo vavolombelona lainga zany zany ny kabary filohan'ny république sy ny ministre ny angovo dia niteny mihitsy ny filohan'ny république hoe mahatsapa ny olana mianjady any vahoaka ka zay ny andraisany vahaolana sy fepetro raha ny eny kabary tsara na nisy fotoana nyteny an'izay izy avoaingana hoe zay nge natonga androny ka camion citerne ony
tamin'izy nandray fitenena tamin'ny TVM dia teny izy mo général tapahako ianao mitovy amin'ny fitenin'ny filoham-pirenena Madagascar tsy maintsy mandroso ve zany teninao zany zay le tenena koa tsy manana olana zany ny fitondra fanjakana izy miteny fa Madagascar tsy maintsy mandroso zany teneninao zany tsy niteny an'izay fa ozy hoe le za naheno tsara niteny filohan'ny république tamin'ny TVM zay hoe mahatsapa ihany koa izy ny olana menjadany vahoaka miresaka rano sy jiro ka andray fepetra ao anatin'ny Madagascar tsy maintsy mandroso zay ihany fa zay niezaka nampiseho hatrany ity Jeneraly ity fa miaro amin'ny fitondrana no antony jorony ary ny antony vahiny anany teo amin'ny plateau ny Kolotv tsy mahafaly azy ny kritika sy fitsikerana maro samihafa ataon'ny filohan'ny Rajoelina izay mampiseho fa ohatrany hoe ity fitondrana ny Rajoelina ity no tompony lesoka rehetra amin'izao tsy fahafahan'ny fitondram-panjakana mamaly ny filan'ny vahoaka amin'izao fahasahiranana izao tsy ekeny ity Jeneraly ity atontona amin'ny fitondrana ny Rajoelina ny tsy fahombiazana rehetra fa fitondrana teo aloha na tonga zany rehetra zany ny zavatra tsikatra ankehitriny ho izy ity fitondrana ny Rajoelina ity no manao zay fomba rehetra mamany olan'ny vahoaka toy ny hoe fanolorana kit solaire na jirona koa ho vahaolana amin'ny fatapahan-jiro toy ny fanolorana sterne fanaterana rano faminona bonbonne sy ny sisa izay hita fa tena ezaka lehibe taon'ny fitondram-panjakana ho ity Jeneraly ity tsy neta tenenina i pasteur Edouard fa ny ome fotsiny amin'ny vahaolana zay entin'ny fitondram-panjakana ho an'ny vahoaka fa tsy hoatotona ho amin'ny filoha Rajoelina ny olana rehetra satria izy amin'io fa misy continuité de service ny fitondrana nizaniza lainga sa hoe tsy mitady vahaolana ho an'ny vahoaka zany tsy mahatsapa ny fahorian'ny vahoaka fa mahatsapa izy dia miezaka mitady vahaolana na amin'ny jiro na amin'ny rano tsy vahaolana ve ho ny fametrana ho ny panneau solaire be da be Madagascar ty isaky ny olona tsirairay dia nomena le jiro anany ty ohatra jiron'inona io jiron'inona jiro isaky ny tokantrano e akoatran'izay be da be iny zavatra mba izaky nanatony any panneau solaire be da be zao nahazo vola avy amin'ny Chine namboarina barrage vaovao nahazo vola araka zany rehetra zany dia vahaolana karazana kilalao no entin'ny fitondram-panjakana amalina ny filan'ny vahoaka ankehitriny nampametra-panontaniana ny mpanao gazety sy mpanaraka toe-dram-pirenena ihany ireo fampanantenana maro samihafa izay nataon'ny filohan'ny Rajoelina toy ny famokarana herinaratra 400 mégawatt 100 mégawatt fanamboarana barrage hydroélectrique sy ny sisa izay tsy hita lohany sy rambony ankehitriny na nafitohina nyity Jeneraly ity ny fivoizana fampanantenana tsy tanteraka izay nataon'ny filohan'ny Rajoelina ka ny zavatra mba navaliny dia zao tsy filohan'ny Rajoelina irery no voalohany nanao fampanantenana ka tsy tanteraka na tsy no tanterana efa nanao ohatra zany ny teo aloha sy ny fitondrana ny fandimby teo amin'ny tantaran'ny firenena ho izy na tsikatra pasteur Edouard fa ny lesoka ataon'ny fitondrana teo aloha ihany no averin'ny fitondrana ankehitriny tsy mikatsaka ny fampandrosoana na izay mahasoan'ny vahoaka ity fitondrana ny Rajoelina ity raha nitodika tamin'ny Jeneraly i pasteur Edouard En général raha resaka jiro sika fampanantenana nataon'ny filohan'ny pirenena amin'izao fotoan'izao tamin'ny taona le taloha nanao sao tsy nanao le taloha nanao sao tsy nanao amin'izao aloha tsika izahantsika le taloha valu Richard le taloha ve nanao sao tsy nanao samy nanao fampanantenana daholo fa androany aloha zany izahantsika resahana satria olam-bahoaka amin'izao fotoan'izao novoizina tamin'ity fandarana ity ihany koa fa ny mpanohitra no anisany mampitotongana ity fitondrana ny Rajoelina ity izay tsy mipetraka amin'ny toerany mahampanohitra azy tsotra ny navalin'ny pasteur Edouard an'izany rehetra zany efa teo foana ny mpanohitra nanakihana ny fitantanana tsy nety nanolotra vahaolana fa ny fitondram-panjakana no tsy miaino minia mikipy maso minia manampina ny sofina ohatra ny raisiny tamin'izany ny resaka fananganana tetikasa teleférika izay anisany nokian'ny antoko-mpanohitra fa tsy priorité io fanamboarana teleférika io fa ny fitondrana no ny safidy tsy iaino ny mpanohitra tsy iaino ny antoko avy eo amin'ny fanohirana fanampin'izay raha izao fantapahan-jiro zao no jerena dia ny vahaolana tsy misy afa-tsy ny fanamboarana tetikasa hydroélectrique tsy vahaolana velively ny fanaterana rano na fanaterana jiro eny an-trano ho ity pasteur Edouard ity androany ianareo io ny olana misy resaka jiro sy rano eto Madagascar manana vahaolana ho amin'izany ve ianareo iva
teo io mo général va ataoko vavolombelony teniko hoe ranontsika ao mandeha fotsiny ny tokony ataon'ny fanjakana lara-pahamehana tsy téléphérique fa barazy isoroa an'izay zavatra mety hitranga ary tsy vaolana vonandroany zany a fa nitenenina hatra amin'izay ty resaka délestage ty fanontaniana napetrako dia zao amin'ny mpitondra fanjakana za tsy manontany hoe ina ny antony délestage na manahoana le délestage fa fanontaniana napetrako dia hoe ovina ny délestage tapitra mila valiny zany zay valy tenin'ny mpitondra fanjakana eo no anomezana sosokevitra vahaolana fanjakana iny tsy mitaraina hoe manana olana izy tsy mitaraina naino ny fanjakana hoe miteny hoe manana olana fanjakana olo manana olana ane no menao vahaolana izy tsy mitady vahaolana ary mon général eto tsy fanondroko azy no miteny hoe efa mitady vahaolana ny mpitondra fanjakana fa ny fanjakana tsy miteny an'izany hoe mitady vahaolana zay ary fanjakana tsy miteny hoe manana olana izy inona zany fa le vahoaka Malagasy no manana olana fa tsy mpitondra fanjakana eto mpamarana dia zao raha ny aino sy nanaraka ny fandarana ankitsipo isika dia natsikaritra tsara fa sarotra dia sarotra ny makambavan'ireo mpomba ny fitondrana na ireo zay nisafidy ilelaka n'ity fitondrana ny Rajoelina ity na dia fantatr'izy ireo fa tsy mahafapo ny vahoaka ity fitondrana ity tsy mahavaly ny filan'ny vahoaka ny fitantanana misy ankehitriny dia mbola miezaka hatrany izy ireo no miaro ny sezan'ny filoha Andry Rajoelina araka izany tsy karitra fa tsy miraharaha izay fahoriam-bahoaka izy ireo fa ny tombotsoa manokana no tena mibahan-toerana na dia eo aza zany rehetra izany tsy very fanantenana ny vahoaka raha mbola manana ny mpanohitra izay misokatra maso mahita ny toejava-misy mahatsapa ny fahoriam-vahoaka maro dia maro no zavatra azo resana fa ireny ihany no voisintsika androany ary izay ihany koa mamarina ny videontsika androany aza adino misabone sy manisy izay man'ny videontsika amin'ny manaraka indray